manao tetezana mbola tsy teto ary fa tany amin'ny fifoanana anay efa analany eritreritra ny solombavanaka. Arak'izany dia mametraka ny mahazava-dehibe ny toeran'ny antenimieram-pirenena ny tanora ary efa misy amin'izy ireo no nilaza tsy ny salasala fa maniry ny ho tonga solombavam-bahoaka. Ilatika ho any amin'ny lafiny finoana indray kosa isika ho tanterahina amin'ny fotoam-pivavahana amin'ny alahady 20 ny volana desambra ho avy izao ao amin'ny katedraly Analakely ny famarana ny fankalazana ny jobily fa 50 taona ny antoko-pihira Analakely na ihany koa ny ama. Feno 50 taona tamin'ity taona 2024 ity ny antoko-pihira Analakely na ny ama ao amin'ny FJKM Analakely izay nitarihan'i Bruno Rabaroelina. Hisy ny fotoam-pivavahana lehibe izay ho tanterahana ny alahady 20 volana desambra izao ao amin'ny katedraly Analakely ho famaranana ny jobily fa 50 taona ny orenan'ny ama. Hetsika maro no efa notanterahana nandritra ny fanombohan'ny fankalazana ny volana martsa teo. Isan'ny hetsika ao anatin'ny fankalazana ny 50 taona ny fanavaozana ny trano fisainan'ny fiangonana ny tsangam-bato ho an'ny fiangonana. Amin'ny 20 desambra zany ny fotoana tena izy famaranana azy. Dia amin'io zany no manoloranay ireo tsangam-bato tao matombotra ny fiangonana. Dia ao anaty fampihavana 20 desambra io zany no anaty fampihavana zany misy ny fanolorana ny tsangam-bato ireo sy fanolorana mari-pakasitrahana zany ho andreo nanolotra ny sary famantarana logoza sy namorona ny hira fanefa. Manentana ireo mpino sy mpikambana rehetra tao sy ao amin'ny ama ny filoha mba ho tonga notrona amin'ny fotoan-dehibe io ny alahady 20 volana desambra. Mamerina ny atso ireo mpikambana nandalo zany ireo olona nandalo fitaizana zany tao amin'ny antoko-pihira. Disy koa zany ireo ray aman-dreny izay nanohana nanampy saina mba ho tonga amin'ny vanim-potoana io ary dia ny kristianina rehetra mpiara-mivavaka. Hatreto efa mahatratra 70 ireo mpikambana ao amin'ny antoko-pihira Analakely. Mbola ao anatin'izay pejy ny finoana izay hatrany kosa anjarany akany promofem any FJKM Anosy-Patrana indray no nahazo ny fanohanana avy amin'ny fikambanana Rotary Club Antananarivo Anosy tamin'ny omaly. Ankoatra ny fanatsarana ny trano fitaizana dia nitondra ny voatsilambin'ny tanany ihany koa ity fikambanana mpanao asa soa ity.